ahoana marina atovy ampy ry malagasy izay timotona izay. Raha fanantenana fivoarana no nandrandray ny malagasy tamin'ity fitondrana Rajoelina ity, dia mifanipaka amin'izany tanteraka no iaina ny malagasy amin'izao fotoana. Valala voatango ny malagasy, tena hoe miady amin'ny fiainana tanteraka. Totsy ahitana taratra ilay paikady izay efa lolazaina tamin'ny alalan'ny IM na ilay emergence fa efa vonona ny fitondrana ankehitriny. Fa olana vonjy tavanandro no tazana. Mbola ifampitadiavana amin'ireo mpamatsy vola mahazatra, ny famatsim-bola, eny fa nahatra amin'izao farany fotoam-pitondrana izao aza. Miemotra isan-taona ny fiainandra malagasy, miakatra isan-taona ny vidim-piainany, sy ireo kojakoja ilaina andavanandro. Ny jiro sy ny rano, izay tsokajina ho isan'ny filana fototra, efa tsy sitrahana ara-dalana intsony. Kanefa ny vidiny, midangana dia midangana. Nisy olo tena maharitry ny FMI, izay efa nanamafy izany, fa ny vahoaka indray no mizaka ny vidin'ny rano lafo indrindra, noho ireo manana any an-tranony. Enatra ho an'ny firenetsika izany. Izany dia midika mazava, fa ny vahiny sy ireo mpamatsy vola no mahita kokoa ny fahorian'ny malagasy raha mitaha amin'ny mpitondra fanjakana. Mba fantatry ny mpitondra ve, fa misy faritra tsy lavitra Antananarivo akory, tahaka ny Etsivato aza, tsy mandeha ny rano raha tsy alahady, ary mila mifoha amin'ny rora maraina. Io iaraha mahita io ny olana aratsoloky amin'ny tanan-dehibe sy ny faritra maro, ka de miaina anaty fahatapahan-jiro tanteraka na mifandimby ny faritra maro. Ny any Ambilobe aza, simba ny milina miisa 3, any ka sady tsy misy jiro, tsy misy ianao manjery azo sitrahana intsony. Tapaka tanteraka, fa tsy fahatapahana mifandimby. Io iaraha mahita io ihany koa ny olan'ny pasiporo, izay ampijaliana vahoaka, kanefa anatin'ny zo fototry ny olona. Mba azo mpitondran-tsaina ve ny fahorian'ny olona mifo amin'ny ray na amin'ny rora maraina, satria tsy maintsy anenjika filaharana. Fomba firesaka matetika fotsiny no hoe no tombotsoa ambony firenena sy ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka ny tompon'ny fahefana, ny vahoaka no andrianina. Rehefa tena zoina nefa ny zavamisy, dia fiatsaram-belatsia sy fanaovana kely tsy mba mamindro an-trano no betsaka, ary hay manao fitaovana io vahoaka io rehefa mainy endimoanjo amin'ny fotoana akaiky fifidianana. Inona ny fampijaliana vahoaka mivantana na ankolaka tsy miseho eto ankehitriny? Tsy vao androany ihany koa no nilazany Rajoelina io ny hoe reko ny fitarainany vahoaka, fa moa ve mba nisy olam-bahoaka efa voavahany teto? Ny tazany dia filoham-pirenena avanana amin'ny fizarana sakafo masaka, ilay filoham-pirenena ny malagasy. Izany no lasa ndraikitry ny filoham-pirenena ankehitriny. Dia averiko eto ity teny sy fanazavana natao ny filoha Marc Ravalomanana ity, mampahafantatra izany atao hoe andraikitry ny filoham-pirenena izany. Hoy indrindra mantsy izy hoe ny antony ilana ny président république amin'ny firenena anankiray dia 3 ihany: miaro ny vahoaka amin'ny loza mety hitranga aminy loza be ty ihany ity, faharoa miaro ny vola ny devise mba tsy hitotongana tsy hanao ohatran'izao vola, ary ny fahatelo farany dia miaro ny tanitsika tsy ho alain'ny sasany. Tena reo telo reo ihany, zay ny tena rôle lehibe indrindra ho an'ny président. mazava tsara ngamby izy teo izay. 3 ihany no andraikitry ny filoham-pirenena na ny filohan'ny repoblika. Ny fiarovany tany tsy ho lasany vahiny, ny fiarovana ny vahoaka amin'ny loza mety hitranga, ary ny fiarovana ny sandam-bola. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe tokony ho andraikitry ny filoham-pirenena tokoa ve ny mizara rikantonena vary masaka? Tena izany ve no andrandray ny vahoaka amin'ny fametrahana filoham-pirenena izara vary masaka? Tokony isokatra ny masom-panahintsika vahoaka, fa tena fanambakana no mitranga eto amintsika ankehitriny io. Tokony ho fantatry ny rehetra fa ny hetra aloha ny irsa esorona amin'ny karama isam-bolana ho an'ireo mpiasa amin'ny orinasa no ho karama sy anaovana ireo asa fizarana vary masaka ireny. Azadino fa i Rajoelina io no isan'ny lokaloka tamin'ny fampelezan-keviny ny hoe izy no filoham-pirenena tsy handray karama voalohany hitondra any Madagasikara rehefa azo ny fahefana. Aiza isika ankehitriny? Faritra iza no nisitraka ny karaman'ny Rajoelina io hatramin'izay 4 taona mahery kely nitondrany izay?
Ina no mba anjara azony vahoaka tao anatin'ilay fitondrany? Vitim-piainana miakatra, asa tsy misy, tsy fandriam-pahalemana hatramin'ny alatra voamaso, dia mbola misy tsy ho tonga saina ihany ve amin'izao fahoriana miantra hatrany anaty taolan'izao hoe sa iandry fampinana velonety ve ny malagasy vo samy ho tonga saina isika rehetra? Dia veriko eto ity teny nataona olom-pirenena iray izay miaina ao amin'ny faritra mena be ity hoe: ny fandefera indraiky fandefera, ny fandefera fagnindroe ataon'olo sagnagna, la mbo andefitsy fagnitelony sagnatria tsy ora-dalatsika mitsangana mialia. Ka zao gn'any ho anareo président Fokotany, zay bekon'ny Simony, zay bekon'ny député amy alalan'ny chef district sy bekoniny gouverneur magnovany zany Fokotany zany. Zao raha volaniko aminareo, tsy misy gn'anakanabaviny dadara valomanana na gn'anaky lenilainy maty ny dahalo sanandro fa gn'atsika fa feregnesana atsika io. Ka zao iaho aminareo président Fokotany, tsy longon'olo reo maty io fa gn'anao président Fokotany mpanao an'io agnisan'ny maty very fanagna. Tongava saina lamba olombelo avao. Marina mihitsy izay voalazan'izay, tsy avan'io mpitondra io na fianakavian'io mpitondra io na ireo olosolom-bavambahoaka na ireo minisitra sy ny mpikambany gouvernemanta mihitsy no miaina ny loza miantra ny firenena toy ny fanafian-dahalo sy ny maro hafa, fa isika vahoaka tsy mandady arona. Manana mpiambiny ireo mpitondra ireo amin'izay aleany rehetra ka tsy mahafantatra izay irifiry ny fanendahany ary ny tranga mampikolay iainany vahoaka izany. Noho izany mila olona tena mijery mahasoa azy ny vahoaka malagasy, olona ahitana vokatra fa tsy kobakambava sy oeraoera amin'ny manara-penitra, ka natrano tefitany aza lokoiny loranjy dia manara-penitra aminy. Rehefa tratry ny orana avy eo dia mirodana. Olona afaka manome asa ho an'ny malagasy, malala ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana, mafehy tsara ny asan'ny mpitandro ny filaminana, fa tsy mpanao fitaovana ho fampirorona samy malagasy ny mpitandro ny filaminana. Zary mitsopozipozy sy mikorosofana ny firenena sy ny vahoaka, saingy mbola akotrehiny ho tsipaza mipotsim-bary nakatsaka tahaka ny akoho dia roboka indray. Efa lesina ho antsika kosa angamby izao zava-manjo ny firenena miantraika amin'ny sambatan'olo izao, ka ahatonga saina ny rehetra mba amadihana pejy atsoatsy. Mila mandinika tsara ny malagasy amin'izao ankatoky ny fifidianana izao, fa 5 taona angarangidiny ho an'ny fahoriana sy ny ampimamba ary ny fampitondronganana ny vidin'ireo vokatra fanondrana ireo indray no santany ry kantone sy ny varimasaka iray vilia ary ny bajaja iray. Ataovy ampy izay 5 taona nitondrana fara fahoriana izay, fa ahoana mariny. Ahoana mariny?